izay ny lalao teny akianja fa hiakatra ity ambony latabatra indray tsika iresaka ity taranja ity satria isan'ny vaovao nisongadina tamin'ny herinandro ity dia nanateraka ny fivorimbe ery zareo nivon'ny section atelo izay ahitana ny avaradrano atsimndrano ary ny andrefany arivo izay ny fédération malagasy ny taranja bola lavalava na ny malagasy rugby no nitarika ity fivorina ity isan'ny votra tao anatin'izany fivorina izany ary fa dia nanamafy ny sazy ho an'ny ligue nalamanga izy ireo ary nanambara ihany koa fa dia anangana komity ikarakara fifidianana izay ametrahana filoha vaovao. Antony fivorina moa zany dia fandaminana foana ny rugby eto Madagasikara satria teny hoe Madagasikara satria atao Nalamanga mifototra tena ipetrahana zany rugby eto Madagasikara zany ka rehefa eto no mikorotana zany dia tsy andeha mihitsy ty rugby malagasy ty. Efa niezaka foana zany tao amin'ny famahana olana fampevana na fampanantonana nefany dia tsisy zavatra azo natao fa dia niala maina foana zany tsy mety milamina le rugby eto Nalamanga. Dia eo moa zany zavatra hita zany dia misy mifanikian-dalàna zay mipetraka iarahan'ny rehetra mahita hoe mizara roa tanteraka satria misy zay zany fa notifie ny fédération malagasy rugby zay section na azo fampilazana fa voasazy ny filohan'ny ligue Nalamanga. Eo anatrehan'izay sazy zay zany dia tsy afaka mitondra tsony zany raha ohatra ka tena hoe manaraka ny lalàna zany dia tsy afaka mitondra tsony zany alohan'ny olona voasazy. Ka eo anatrehan'izany dia tsy afaka hitaza-potsiny zay maratsa mangaiky anay section eto Nalamanga fa tsy maintsy voatery zay mandray andraikitra mba hiravona ny disadisa sy laminan'le rugby eto Nalamanga mba hampandrosoana ny taranja rugby satria marary ny taranja rugby amin'izao fotoana izao. Dia teo anatrehan'izany zany rahanay amin'ireny sazy napetraky ny malagasy rugby reny dia izahay any koa mahavoafidy filohan'ny section anay dia mahafantatra tsara ny lalàna iorenan'ity rugby ity zay amin'ny alalany stati ny règlement intérieur ny règlement généraux zay napetraky ny fédération samy mizaraina zany daholo. Tsy ampana section nefa fa ny filohan'ny ligue Nalamanga dia tena mandika ny lalàna ao anatin'ny règlement intérieur ny fédération malagasy rugby. Ka eo anatrehan'izany dia raha iny zay zany mba hisiny ny filaminana satria tsisy marina be dia be zany fa ray ihany ny marina eto ambonin'ny tany nandeha aiza ray ihany ny marina fa tsisy marina be dia be zany. Ao amin'ny andininy fa raiky amby telopolo aloha zany dia izay zany raha tsy mangaika ao anatin'ny fédération malagasy. Eo amin'ny andininy fahenina amby roapolo indray dia hita mihitsy fa manao fanakorontanana ny filohan'ny ligue Nalamanga. Eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo indray dia hita soritra ihany koa zany fa tsy manaraka amin'ny fitsipika mihitsy ny ligue Nalamanga zay apetraky ny ato anatin'ny stati satria tsy tokony nametrahana azy tao filohan'ny ligue Nalamanga hitondra ny olona hoe voantso hoe ho Champions League kanefa ny lasa iarahantsika malala fa mizara roa zany. Inona zany le fanapahan-kevitra androany? Fanapahan-kevitra androany zany dia manala ny fitokisana tanteraka amin'ny filohan'ny ligue Nalamanga izay aminay zany amin'ny filohan'ny section zay nanosonia sy nanangatanana teto amin'ny fivorina assemblée générale zany dia tsy filohan'ny ligue Nalamanga ntsony ny filohan'ny ligue Nalamanga amin'izao assemblée générale zay nataonay teto androany. Inona zany no toyany zany dia mandray ny andraikitra foana zay zany mba ilaminany io raha io zany dia anomana ny fanosoloana mitorana banga zay ngia mba ny ilaminany io angakaingana dia izay zany ny fandrombonanay dia atao zany aloha ny fandaminana an'izay fatongavana amin'ny fifidianana izay atao haingana dia haingana. Iza no eritreretinareo hoe karakara le fifidianana zany? Ka zay ihany satria amin'ny amin'ny maratsa mankaiky anay zany dia tsy afaka mitaza-potsiny an'io zay ary io ny angalanay fanapahan-kevitra hoe izay filohan'ny section reo nitarika amin'ny komity anao an'izay fampandahanana fifidianana izay mba tsy hampandringa ny rugby eto Nalamanga.